from up above. This special gift of love, what precious, this ever walk. Oh, He will accept this holiday, take it away the wind. Oh, joy in my soul. Oh, joy in my soul. Come down the mountain, shouting from a valley, come along, baby, this one in the close, in the levitation, joy for celebration. Oh, joy in my soul. 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 Oh, That is we've down deep joy, 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 joy. I've got joy, without the joy, unspeakable joy. oh, joy in my soul. My soul. Ry ava malala rehetra ao amin'ny tompo tafavoreto isika noho ny amin'ny famindrampon'Andriamanitra amin'izao alady farany fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'izao taona 2024 izao. Manatrika antsika eto ny tompo. Efa nanomana fiadiana koa nefa Satana fa valo efa resy. Andehantsika hivavaka mialohan'ny fotoana rehetra. Andriamanitra ô, Andriamanitra ianao. Tsy tsatra izay nanome voninahitra anao fa tompony tompo sady mpanjaka ny mpanjaka ianao. Tsy misy Andriamanitra azo lahatra aminao. Ianao rery lefa izy atraitrany mbola mandrakizay. Antsoinay amin'ity ora sy fotoana ity amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ilay ihany tokana tompo sady mpanjaka ny namonjy anay. Miarabanao zay Jesosy, manondrika ny lohanay, mitsangana, malona ny famirapirantanao sy ny voninahitrao. Fantatrao, hitan'ny masonao amin'ny atsipriany, izay rehetra fiadiana voaforona melezana ihany koa ty andro anio ity. Satria tsy faly Satana rehefa tonga ny fotoana tahaka izao. Efa nomenao anay ny fahefana sy ny hery, anisaka ny mena rana ny mainka, andresinay rehetra nana ny fahavalo, mba tsy hisy ampaninana anay izany. Efa ampilatananay ny fahefana avy aminao Jesosy. Ko izany nandratanay ny feo anay indrindra izay rehetra mino eto amin'ity toerana ity, androka izany asan'ny fahamazinana rehetra izany. Ko amin'ny anaranao Kristy velona sy manan-kely avy any Nazareta. Hery sy fahefana avy amin'ny anarana ambony anarana rehetra, izay mandidy ny asan'ny devoly sy ny Satana rehetra. Tsanakely tsala-pahefana amin'izao fotoana afaka izao, amin'izao tranon'Andriamanitra izao, mivoaka ny alo Satana, mirotana, menjery, rava ny hery sy ny fahefanareo. Ny afo-masin'i Jehovah, izany malatsaka andoro ny fahefana rehetra na falalatseny amin'ny rivo. Dia vola ty amin'izao toizao rehetra mba ny tany rehetra. May, levina, tsanakely tsala-pahefana. Dora na ianareo, na isana, finna faisana fay. Tsanakely tsala-pahefana amin'ny altara masina vahoaka n'Andriamanitra amin'ny tsirairay avy tena sirafany. Tonga dia ny fariafiny rehetra mandrakizay ahy. Misaotra Jesosy. Fatorana miaraka ny ho any amin'ny fariafiny rehetra mandrakizay. Satana fahavalo rehetra na voatonona teto na tsy voatonona teto. Rehefa fahavalon'Andriamanitra, torana horingana anareo. Tsanam-pahefana fandron'Andriamanitra androany. Izy nomem-boninahitra satria azo ny tany sy rehetra eo aminy. Misaotra Jesosy fanay masina ambomba ny tsirairay avy mba hamirapiratany voninahitra aho izao fotoana izao. Hojerena mandrakizay ny anaranao Tompo. Amen. Anome voninahitra n'Andriamanitra tsika noho ny amin'izany fanatrehany, noho ny amin'ny fitiavany, noho ny amin'ny heriny izay manatrika antsika eto amin'ity fotoana ity. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra ery ihany. Halleluja. Masina Jehova tompony maro, eniky ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia mbola ho ampitomboana amintsika mandrakariva ry havana ny fahasoavana momba ampiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika indrindra fa Jesosy Kristy Tompo, ilay tompontsika. Anisantsika ny fanomezam-boninahitra n'Andriamanitra. Iarahantsika mamaky ny Apokalipsy 5:10 manomboka ny 7 sy ny 8 ihany. Apokalipsy 5:10
dia ny anjiny ny fahatelo sy ny fahefatra ihany. Rehefa izany dia ny hira 750 ny anjiny ny voalohany sy ny fahatelo no entintsika nomezana voninahitra an'Andriamanitra. Apokalipsy 5:20 manomboka ny anjiny ny fahatelo hatramin'ny anjiny ny fahefatra. Irahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ary mihira ny fihirahan'i Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fihirahan'ny zanak'ondry izy manao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao Tompo, Andriamanitra tsy tsoa. Mahitsy sy marina ny lalanao ry mpanjaka mandrakizay. Iza ny tsy atahotra ary iza ny tsy ankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany ny masina ary ny firenena rehetra ho avy ankohaka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao. Amen. Ry Jesosy masoandrona eo ny aiziny fo lasa tokoa fa tonga dia anatinay izao ilay mazava lehibe. Masoandrona ayoni aisini fu lasa tukufa tugati anatina izao masa aleibe eniteso suki perfiti aleibe voninahitra no atolotra ho anao Andriamanitra any amin'ny lanitra ny lanitra. Andriamanitra avy indrindra ilay namorona anay, ilay Andriamanitra ny andohanay sady mbola hiafaranay. Mijeranao zahay, mankalazanao zahay, manaja, miankoka eo amin'ny tongotrao masiny zahay satria mendrika ho jeraina ianao. Ndreto ny vahoakanao zahay, nitominao tsiraray avy nengetany amin'ny tokantrano maro samihafa zay nisanay mba eona aminao amin'izao alahady farany iraisanay latabatra aminao amin'ity taona 2024 ity. Misotranao zay satria zava-mahagaga loatra nataonao aminay matoa zay tratrana izao andro an'io izao indray mbola velonay trapamonjena notahinao tahaka ny tsy manatsiny na dia olona tsy mendrika mandrakariva ary zay. Fantatra efa tsisy tanteraka ao anatrehanao ny olonao tsiraray avy satria ny olo-masinao any an-danitra raha vao miompy sy miteranao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tonga dia fantatra efa nany anjely aza manarona ny tavany amin'ny elany satria tsy mahazaka tokoa fa mirapiratana sy voninahitra zany eo anatrehanao Jesosy tonga ery sy fahatsara tarehy zany eo amin'ny fitoeranao masina. Toerana tsy mba mendrika akory zao toerana zao Jesosy. Atsongavanay vahoaka marobe miazakazaka amin'izao ora sy fotoana izao. Miandrandranao, te hita ny tavanao, hikatsaka ny tavanao mandrakariva dia mbola hitanay ianao satria ho avy ny fotoana mety hitsahatra ianao. Tsy haino intsony mety ho angina fandroany kosa rarotinay amin'izao taona ny fibebahana farany izao Jesosy io. Aza ny fahamarinanao, aza ny fahamarinanay satria fantatra efa tsy mendrika izay fa noho ny amin'ilay haben'ny famindraponao natongavanay. Tsy mamahy ny fomba anareo any an-danitra izay Jesosy. Olombelona malo tomolotra
le taranaka mpanao ratsy zanaka mpanao meloko ireto tonga eto anatrehanao jesosy kanefa mba te hisantatra kosa efa te andova zany lanitra sy fiainana mandrakizay any aminao kristy zany satria fantatra ihany koa fa mitalakotrokotroka tahaka ny varatra hoe ny fiderananao miraondraona tahaka ny ranomasimbe jesosy ho santatra ny ratra zay hoa masino ny vavanay tsiraray avy fa mba te hindrana ny fomba nareo zay ka na dia tsy tahaka izany ary dia raiso fa vokatry ny fona rehetra manao hoe masina 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 Jehova tompony maro enika ny voninahiny tany rehetra amen. Eo am-pitsanganana ihany mitsenatsika sady ny afatra zay hoetindray mandriny lehibe ho atsika amin'ity andro an'io ty anaovantsika nira raiky amin'ny 530 ny anjiny ny voalohany ihany melohan'ny itsanganany tsy angina reny ny ompino ianao ry ziona fa miposaka aminao ny fahazavana soa. Manome voninahitra anao zay Jesosy satria inona moa zay lehibe Jehova fa izay dia kankana ihany tompony hery sy ny fahefana ianao fizay fotoana fo ihany nipetrahana ety ngataka anao zay Jesosy mba ho avy andrakotra anay amperitreritra anay ialanay amin'ny ratsy fanao ny anaranao Jesosy angatahako zany amen. Petraka isika. Mba tsaronao moa azonao an-tsaina moa fa fotoana nasiany Jesosy nibebahana farany tsy fantatrao zay aorinany zao taona vaovao zao tsy fantatrao zany raha ny eona tamin'ny tompo dia zao sary nomeny ohatra zao daholo ny olona nanana tranony hoe amidy taloha izy io mbola feno fanaka taloha izy io be mpitsidika be mpanontany fa tsy nisy dia nakatoko ny ilay trano tonga amin'izay ny alina manakaiza daholo ny fanaka tsisy miteny
nisy nangalatra tsy vaky ny trano ary teo lasany daholo hatramin'ny tapi ary mipitehiny daholo hatramin'ny carreau. Tena nalahelo ny ady nanao hoe raha tsy misy fanamboarana lehibe potika ty trano ty. Ary zay nasian'i Jesosy jerevana antsika rehetra androany. Ohatra ny tsara tare tamin'ny voalohany, na hay ny asa tamin'ny voalohany, na hery ny asa tamin'ny voalohany, nampabebaka olona maro hatramin'ny voalohany. Hery taona fotsiny tsisy hita zany. Hatramin'ny fanomezam-pahasoavana raha nidirany davoly be dehibe. Nalahelo izy, nalahelo izy. Angamba horavana, zay ny teny hoe angamba horavana rehefa ratsy ohatr'izay. Jereo tsara ny Salamo 7. Salamo 7 raha isika indininy 9 ka hatramin'ny 17. Ny anaran'i Jesosy indininy 9. Jehova itsara ny firenena, vahoaka rehetra ny dikan'izany. Na teny anglisy na amin'ny teny frantsay na ny teny sinoa na inona ho tsaraina. Jehova ho tsara ho araka ny fahamariniko sy ny tsy fananako tsidy. Davida rery nanao zany, tsara ho Andriamanitra. Aoka ho tapaka ny ratsy ataon'ny ratsy fanahy, tanozany mpisolo toka rehetra tsy maintsy tapahano zany. Mpanota rehetrarehetra tsy maintsy tapahano zany. Ka mitoery kosa ny marina. Fa Andriamanitra marina no mamantatra ny fo sy ny voa. Ny ampingako dia ao amin'Andriamanitra mpamonjy ny mahitsy fo. Mpitsara marina Andriamanitra, tsy mandindra. Mpitsara marina Andriamanitra. Eny, Andriamanitra zay tezitra isan'andro. Zany no Andriamanitra mijery antsika. Tezitra isan'andro. Raha tsy bebana izy hanasa ny sabany. Efa nanenjana ny tsipikany izy ka manamboatra azy. Ary ireo dia kendreny amin'ny fiedina mahafaty zana-tsipikany ataony mirehitra. Mafy zany. Davida mpanjakany, mpanjaka hafa indrindra teto ambonin'ny tany, nahita ilay ny fidin'ny foko zay nolazainy, nahita n'ilay tian'ny fanahiko
zay ny talohany io a Saoly zay Andriamanitra ihany mifidy azy aza dininao zay fa tsy vahoaka Andriamanitra ihany no nifidy azy naniraka ny Samuela mpaminany izy anositra diloilo ny lohany tsy mandeha ty hafahafabenga ty anositra diloilo ny lohany mba jereo kely zany Andriamanitra ny nanao zany fa jerenao tsara ao amin'ny Samuela voalohany 3:10 mba ho tadidinao zany soratra masina zany androany Samuela voalohany page 262 2:20 sy 500 mandeha ve sasa tsy mandeha Samuela voalohany 3:10 andininy 13 koa mamakitsika ary Samuela tamin'ny Saoly nanao adala ianao tsy mitandrina ny didin'i Jehova Andriamanitra ao zay nandidiny ianao fa raha tsy zany ankehitriny Jehova dia nampitoetra ny fanjakany amin'ny Israely ho mandrakizay koa izao dia tsy aharitra ny fanjakanao jereo tsara amboary kely zany feo zany fa hafahafa za kitikitihana tsony zay koa izao dia tsy aharitra ny fanjakanao Jehova efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony ary izay voatendry ny Jehova Andriamanitra no mpanapaka ny olony satria tsy nitandrina zay nanandijiny Jehova anao ianao tapatapaka ve zany mbo amboary kely zany le ry zareo ohatrany tsy mandeha indraindray zay dia asa kitikitihana tsony Jehova Andriamanitra oza efa nahita lehilahy ho azy araka ny fony izay voatendriny mitondra ny zanak'Israely teky mihitsy azonao zany raha tsika zao zany no fidiny nafinaritra azy nitsofony rano tahiny tamin'izay rehetra nataotsika inanao ny emitra tsisy fotoana mihitsy ne ny fonany Saoly ary tsy navela ny fona akory tapaka ale efa nahita olona solonao nefa ny dia izy ihany no nifidy nanamasina tsy navela ny bebaka tokory nataony adaladala ny afarany farany alam-bahoaka mba tandremo zany saoverinao hoe ibebaka zao fa mialan-keliko zany ho Jehova Jesosy
tsy memena foana zany tsy memena foana zany raha milatsaka eo ny didin'Andriamanitra hoe tsy mamelanao amandrakizay vitangenonao hoe amomy tena vao maika koa mankany amin'ny hafa be mijanona amin'izany izy tsy tanao mirenireny vezivezy ny asa mandraranao miasimba ny fahasalamanao dia ho aiza petrao fanontaniana dia ho aiza Andriamanitra ozy dia tezitra isanandro manoana n'olona rehefa tezitra goda be molony vinitra dia vinitra no maso mijeranao mena sady tezitra mandray sabatra izy zany ny ao anatin'ny sainy Davida nasehon'Andriamanitra dia zay mandray ny sabatra tsy entina foana io sabatra io izy tena zay tsy mbola nisy ohatran'ny Davida raha mbola olona ao anatin'ity baiboly ity io ny lehilahy manontany an' Jehova foana na inona taony Jehova enjehy miaramila ny Filistina inona no ataoko tsy mba ohatra ny mpanjaka rehetra hoe izy aleny fandao alagerako malagera tsy manao zany izy inona no ataoko mamaly io Andriamanitra mamaly io no Andriamanitritsika mandana misitrika aloha ao ambanin'ny tany ianao sy ny miaramilanao mafy ny baika an'izany ohatrany hoe ndeha hamono tena ndray eripakatsika fa noho ny tenin'Andriamanitra dia manaiky izy nandalo amin'izay ny miaramila ny soavaly rehetra gorodo vai amin'izay zay ny baiko mba nitaingina soavaly koa Davida miaraka amin'ny miaramila samynao gorodo tsy mijery ny aoriana tsony mihitsiny ny aloha ihany tratra ny miaramila ny Davida papatapaka daholo ny lohon'izy rehetra nanaovany azy ninona ataony mihera foana izy manontany foana noho zany amin'izao farany taona zao miangavy aminao miaratsy ane ozy le tranontsika zay ny tenatsika miala ny fanaka ao anatiny mialo angamba horavana hofaty ane ny dikan'izay samidy ododolo makany amin'Andriamanitra mangataka mivavaka tsara ho Andriamanitra amin'ny tena zay manomboka aminareo ankizy sy ny mpianatra amenomenona mihitsy ny dekona mba mbola milalao telefona daholo ndray ny akabiazanareo taloha fa tsy nisy nahafaly an'Andriamanitra ane zany taloha mivavaka nahafaly an'Andriamanitra zany zo ny amva lalao telefona daholo
za tsy teny hoe rofy reny dekonina so de mampiady zany fa za angataka amin'Andriamanitra efa niteneniko indray mandeha mbola teneniko foana na de ny mijery famantaranandro ao am-piangonana ary ny anay mpiandry aloha zany tsy ananako famantaranandro tsisy zay tsy nanome famantaranandro hatramin'ny famantaranandro volamena lafy indrindra avy eny an-dafy de niteny tamin'le tompony aho azafady ho aho tsy hoe mandahanao aho lafo loatra amin'ny famantaranandro menao aho tamin'izay le famantaranandro le mbola fanana volamena fa nahoana ozy raha vao mitsery nyity indray mandeha ao am-piangonana fotsiny aho entina tany amin'ny écran suisse tamin'izany Analakely notsako sanina ohatr'ireo notsakotsana ny aty vahana lavenina daholo sisany tao ary efa mivavaka tamin'izay aho andray mandeha teny daholo ny ray aman-dreny potika daholo telefoninay data maty lafo anay raka izy vidianandray aman-dreny aniny nganareo misy mahavidy andreny na ray ary zany heri-pony ray aman-dreny zany a potehinareo ndray mandeha amin'ny fahatezeran'Andriamanitra samy mieritreritra raha ny mpiandro marobe rehefa miasa de miteny an'izany a tandremo famantaranandro raha tsy vo tsy nangina tezitra hoa izy azadininao zany hoe tezitra vindavinda aminao isaky zay mijery mianatra ianao a vandravandrany ianao midy vazana izy azoko anao androany fotsy ny fanadinana mba heverinao moramora zany ray aman-dreny ny antoka ny ekolazy rehetrarehetrarehetra zany fofovolo nandritra ny taona mbola tsy afaka ndray ianao Andriamanitra nanao zany izy ny nanidy ny lohanao sy ny atodohanao tandremo tondra amin'Andriamanitra daholo tsika tsara ho Andriamanitra meko fotsiny ireo tantara vitsivitsy za dada tena voadona mafy ny fiainako ina no ataoko trosa niditra zanako tsy afa-panadinana za miamarary danao amakany amin'i Jesosy mandoa le mpanjakanao io tsarao loha Andriamanitra misy mampalahelo anao fa miteny aminao izy za miteny zany aminao fa miteny aminao izy ianao izy efa lazaiko anao fa tsy mety aminao ny mianatra tsony efa nidiko ary satria tsy tianao tsony ny mianatra aleo mitady asa tomany zay nahazo an'izany tena ny tomany misy hianatra hoe fona hoe oy tsy afaka fona hoy sasany tady asa zao dada
classe de quatrième zany ay ho Jesosy ianao aza mianatra ntsony mpamahafalalana ataoko ho anao isany nandamina zay ny fitsarana nataony tezitra be nanala BPC afaka manana BPC ko mpamafalalana Jesosy tsy miova zay lazainy aminao androany zay no avonao tsy azonao fafana mihitsy zay nenenina fa tsy mamela fahotanao izy afaka baka hitanao fa afaka baka nanala lisansa hitanao fa afaka lisansa fa tsy nahita asa ny siramamy glycémie normal ka ahoana raha no fahatadava fahitrany dozy tsy fantatra bisikleta fotsiny nandona azy ka zay enjera dia maty zay lazainy aminao anio tsy miala aminao tsy misangy aminao izy zany Andriamanitra tezitra zany tsy azonao sangina Andriamanitra tezitra zany tsy azonao antanena ntsony tsy azonao ifonana ntsony vita io janvier io a dia mera abanao a namanao velomanao azanao kely zany ao mpivady efa lazainy Jesosy hoe tsy mety aminao io olona tadiavinao no Jesosy manana sivadimapolo ianao ny faraika amin'ny dimapolo vetainy fotsiny fa tsy anambady anao izy tsisy zany dada ataony raharaha herinandro dia saraka olona lika zay sisany ko ny fidina ko ny tiavina mampilaza aminao mihitsy devanao tsaraonao Andriamanitra ary vozy Andriamanitra hoe tsy mety io dia ho fanaveloma raha rivo rehefa niteneny ndray mandeha ka tsy mety jereo so tsy navena mibebaka tsony reo mambona misy manao reservation a mba averina mahafaly an'Andriamanitra moa zany efa milaza amdekolina zay misy an'izay alaivo daholo ny paoketra sy ny akanjony a ataovy azy alainy raha rivo am'izay fantany tsara hoe bedy a satra an'Andriamanitra mbola dekolina mibedy anao fa raha Jesosy no makanentanao rehetrarehetrarehetra hoe reo no fahotanao rehetrarehetrarehetrarehetra ao tehiriziko aiza-tsony ianao mba ao ve ny anarako Jesosy a jereo amin'ny boky eo hoe mba jereo hoe mba jereo hoe tsisy za efa nitory-teny za efa nandroka demini nanasitran'olona maro eno Jesosy no ny amin'ny anarako dia nandohan'izany ianao fa ny anaranao voafafa tsy tezitra ohatran'izany Jesosy dia matoa tezitra miteny an'izany amin'ny foko a mba ho afatsino anatrehan'Andriamanitra anareo sampana meno any sampana
sampanina miroa gaetamo ao amina roa sampana ao efa nitenenina foana nampanatsona fona dada mifona za tsy hanao tsony za tsy hanao tsony mbola manao ihany verinao fa mahafaly azy zany voaka ao ny didy dia matatesy ianao betsaka no azo lazaina vo mbola mahasoanareo mpianatra no manontany foana Jesosy mbola hanohy an'ity filiery ty ave sa tsia rehefa milaza izy hoe tsia fa ity atao ka tsy azo azoko zany tanao tifirinao totondro ny vavany Jesosy ny tifirinao totondro mahatatesa ho ny tsy hahafaty anao sy ny tsy hahavery anao ny tenenan'i Jesosy aminao miasimba daholo ny ao anatsika ny rofiny daholo ny fanaka tsara fandavatena fanetletena fitiavan'asa nasorony devolo daholo tsarofo fa mihamangatsika anao na mivavaka ara mihamangatsika taloha nahazo vavaka mahavita vavaka lavabe ira lavabe rehefa tory dia jereo tsara ne miandinina ray sisa vavaka atory zay Jesosy dia taio zay miandakavy amen tanao sy fa miamidiny zay nalany devolony nariny izay indray no nividy fanaka vaovao zay tonga ao lainy devoly ny asa mandraraha antaneo an' Jesosy foana hain'Andriamanitra niny miteny foana hoe tia ny lalana tia nahitanao asa tia direkteur tia atononao betsaka ny nahazon'izany tsy manana baka akory ny sasany tomany foana tsy meko anao io izy ninonino nataonao tsy meko dana mianatra daktelo dana mianatra informatika nahita asa izy tsara lavitra no ny nanana diplôma betsaka nesany momba ny vola sy ny arena antanio afoana ho Jehovah ny zavatra rehetra tsika tsy mety manontany meo volamena Jesosy fa tsy ataonao hoe Jesosy anananao mivady soa be lehibe anananao ny volamena anananao zao Jesosy manana be dehibe ka mba meo anankiray tsy vavaka zany tsorona tahaka an'le jamba mitsy Jesosy mamindrafo amba iana ny tianao ataoko aminao apairatony masoko zay ihany ray ihany angatahana ny tompo me volamena Jesosy fa rehefa midongy anao satria tsy anasa menanao zany eo tokotaninao aza fa ianao tsy manontany mihitsy ny mahatezitra azy fahasalamana
eo aretina tsy mety sitrandreo a anontanio azy. Ary efa tsy hainy dokotera io a makanesany aminy. Zay e. Rehefa tsy meno an'izay ho ahy ianao a dia mahatatesa. Tsara foana manolo tena amin'Andriamanitra hoe tsara ho ahy. Rehefa mazava ny tenin'Andriamanitra na tsy meo namiko ara tsy maninona, tanterao. Dia mbola misy fotoana azo ibebahana, satria le bebahana farany. Fa ao amin'ny rinan'io janvier io amin'izay izy mamoaka fitsarana ho anao, vita. Vita ho ahy, vita ny tomboka se zany hoe zao ny anao. Tsy miala amin'ireo intsony zay. Na dia ny teny Jeremia raha miteny, na dia peratra fanomboka seny amiko ary anao Jehova, satria mivadika tamiko ariko. Peratra fanomboka se zany arina, fony arina. Fa tsy misangy aminao izy akory. Tandremo ny miala amin'Andriamanitra. Zay ihany teniko aminao. Jereo bokin'ny Ezekiela. Toko 13. Ezekiela toko 13, andiny 20. Ary koa, raha ny marina miala amin'ny fahamarinany ka manao meloka, ary mametraka fatafitohinana eo ny lony a, Jehova mitsy mametraka an'io. Miala amin'ny marina ianao dia izy mitady fatafitohina. Nga ianao afaka amin'io. Dia ho faty izy. Eny, noho ny tsy nananaranao azy, dia ho faty amin'ny fahotany any izy. Ary ny fahamarinana izay nataony tsy ho tsarovana. Nefa kosa adimiko amin'ny tananao foana ny rany. 20. Fa raha mananatra ny marina mba tsy hanota ianao, ka tsy manota izy, dia ho velona tokoa izy. Ary satria nino anatra, ary mpavonjinao koa ny fanahinao. Zay mahita fa ratsy rehetra ao amin'ny ankonana, tenena. Raha tsy mitena ianao, eriko ahoanao koa zay, voafafa koa ny anao. Tovy ampy zay. Ampy zay. Ary aza averinao ny fiainanao intsony zay mampatezitra an'Andriamanitra. Raha volana ihany sisany anaovanao an'izany, ao aorianan'izay ianao dia tahaka ny Saoly mpanjaka. Tsy nety namela azy tsony Andriamanitra fa tonga dia nariny. Mbola tsy niala amin'ny mampanjaka azy, nataony adaladala. Hainy ane zany nikitika ny ati-dohanao Tsangantsika rehetra. Anao nira fa 727 le firana 449. Nizay reko tompo anaty kitapo ny feonao. Miantso ahy ianao any Kalvari, zay ataovy foana hoe mitomany, zany dikany miantso any Kalvari.
miatso anao izy sarobidy ny famelana ny eloka miatso anao izy mitomany io tompo raisoa so ihany ary izy fa mbola mandray anao ty volany ty sisa ho afa mitena zay ndeny fahadimy ny foko no sasao diovo no zao ny fahotako maro be le vony avokoa so mamindranao farany izy mba tsy teny aminao itsony izy amin'ny manaraka fa miasimba 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 vitany anjarako Jesosy ataotsika niry Zaire nefeuna mia Suaia sasao ni fuku sasa katiu venawi nifa uta marupi vavakisika sotra Jesosy mamanky mamantatra anay tsirairay avy isa-tokantrano any ampandrinany ianao miova zany ny fijerinao anay miova nangalariny Satana avokoa ny fanaka fitiavanao nalandy fitiavana ny asanao nalandy fanetretena nalandy fandeferana tsisy nandefitra tsony miady foana erantrano nalandy tsy toetra ho tsony aho ianao Jehova mafy ane zany Jesosy ho anay rehetrarehetrarehetra ny tenenenao zany fa tsy toetra tsony fa tsy mahatamana oravako ary zay ny tena fahafatesana farany tsy maintsy atrehanay mamindrafo Jesosy raha mbola misy azonao atao fa ratsany zay dia mamindrafo simba avokoa na dia ny taila carreau
ny gorodona loha avokoa enjerany trano. Aminay tsisy azo atao tsony, tsisy. Fa ny anao raha misy azo atao mamindrafo aminay. Ianao tombony azy fijaliana, mitomany aneno hoe tsy rarainay zany. Miatsoantso anao ne raha eo soramiko ty kapoka ity. Ialako daholo reo olona rehetrarehetrarehetra tsy mivavaky reo. Taoko mahita rehefa maty. Aiza ny afaranay? Hoaiza ny afaranay? Rehefa hoe ianao Jesosy hoe tsy fantatro akory ianao navitaiza dia vita. Angataka anao tsy mangataka famelan-keloka satria anao misy no teny hoe tsy mamela ny eloka reo satria tsy ratsirainareo. Fa mindram-pony angatahako aminao ray volana sisa dia ho avy ny tena fitsarana anay tsirairay avy. Fa na ny kely na ny lehibe dia efa nisoanao tamin'ny fahafatesana daholo. Na tena tsy misy zay. Mba aiza ny afaranay Jesosy tao fantatra rehetrarehetra zany alahelonao zany. Andriamanitra ianao aoka ianao ny tsara marina. Aoka ianao ny tsara marina. Tsy teny aminao kory Jesosy hoe voavela ny elokareo be dia amin'ny teny zany. Fa zay avoaka ny androany ataon'olona tsiraray any dia miankina aminao. Na mela na tsy mila ianao. Misaotra Jesosy. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokana tompontsika zay nitorotoroany tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginie nijala napaka potongolato nombona tamin'ny azy fijaliana matika nalevona nedina tany amin'ny fenatsita nitsanga tamin'ny andro fahatelo katrahoany an-tandra petraka kavanan'Andriamanitra razy avy an'ny lehibe ny tsara ny velona sy ny maty mino fanahy masina fiangonana masina manera zao tontolo zao fiambonany olona masina ny famelan'ny keloka fisakana ny tenany maty ary ny fiainany mandrakizay. Amen. Tanteraka tokoa ny zany ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Petraka isika. Dia mbola mampitombona amintsika rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Tonga amin'ny fotoana izay amakina ny anarareto abantsika izay mankalaza an'Andriamanitra noho ny amin'ny fitsingerenan'ny taonan'ny fahasoavana mety daty-naterahana na fanambadiana na nandraisana ny ositra masina avy amin'i Jesosy tsika riavana. Toy izao ireo anaran'ireto abantsika reto. Voalohany Rasoa Anjanahary Martina 20 taona tamin'ny 2 Desambra. Nomeny avo anjara miody fiderana tamin'ny 17 Novambra. Andrianjato Jean-Jacques tamin'ny 20 Novambra. Rakoto Arson Nicoleta tamin'ny 3 Desambra.
Ravelo Manantsoa Louis de Gonzaga tamin'ny 2 décembre, Rawely Jaune José tamin'ny 3 novembre, Maminjanahary Nekena tamin'ny 2 décembre, Randriamanga Charles tamin'ny 2 novembre, Rakoto Arinjaka Itokea na Misandratra tamin'ny 2 décembre, les micros azafady Razer Manana Rufine tamin'ny 3 décembre, Raharsan Diary tamin'ny 7 novembre mangataka fahendrena, Pasteur Avohirana tamin'ny 9 tamin'ny 3 décembre, Ravelo Manantsoa miantso fandresena tamin'ny 3 décembre, Rakoto Arsoa Zolo Santana tamin'ny 3 novembre, Lalao Malala Nolette tamin'ny 2 décembre, Rasolofer Malala Zo Nantenaina sy na Arsoa Aina ny Menjanahary efa taona ny mariazy tamin'ny 3 novembre, Razana Sobakolo tamin'ny 3 novembre, Randrianary Manana tamin'ny 15 novembre, Rafanomezatsoa Niry Malala Ravakiniaina sy Andrianary Manana Noro Malala 15 taona ny mariaziny, Rahary John Arsan 20 taona tamin'ny 17 novembre, Andriambololona Arena Feno Tsara sy Ravonisan Vololomboangy ny voaly tamin'ny 1 volana décembre, Rakotoniana Jacques Bertin tamin'ny 3 décembre, Rasamy Manana Lalao Victor tamin'ny 1 volana décembre, Razafy Mahandry Nomena tamin'ny 2 novembre, Razana Rivelo Emiline tamin'ny 3 novembre, Thierry sy Marina anniversaire mariage tamin'ny 14 novembre, Randria Marojaona Erzo Sarbidy tamin'ny 2 décembre, Razana Miadana Fanjanirina Rina tamin'ny 2 décembre, Rabia Maminirina sy Razafindra Miaraka Viviane 17 taona mariage tamin'ny 2 décembre, Ravelo Arsoa Marie-Louis Lucie tamin'ny 1 volana décembre mangataka vavaka, Nasafy Arsoa Tendry Fitahina tamin'ny 3 décembre mangataka fahendrena. Zay ireo avatsika mankalaza an'Andriamanitra noho ny fahasoavana izay men'Andriamanitra anazy. Ny fanomezana tsara indrindra dia ny tenin'Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra omenantsika dia ao amin'ny Salamo 50 ka ny 520. Salamo 50 mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy: antsoy aho amin'ny andro fahoriana dia hamonjy anao aho ka hanome voninahitra ianao. Raha vonina hanome voninahitra an'Andriamanitra ianao havana dia tsarovy araka ny toriteny teo fa hanome anao izay iriny fonao Jehova. Andeha hiaritsangana antsika rehetra hitrotram-bavaka nyreto avatsika izay mankalaza ny fahasoavana nomen'Andriamanitra azy reto. Hivavaka isika mitsangana ary miray saina fosy fanahy miara-paly amin'reto havanay izay natsapa tokoa fa avy aminao natsatrarany an'izany fahasoavana izany. Ao ny mankalaza ny tsingerin-taona ny nanamasinana ny tokantranony, ao ny mankalaza ihany koa ny fotoana nahaterahana. Avy aminao avokoa izany Jesosy. Tsy ny fiahinay ny fiainanay natratraranay an'izany, tsy mety vola mikarena na fahasalamana na ny fisainanay fa tena avy aminao Andriamanitra izany. Koa izany tsy natafandrimandry andreto mpanomponao reto Jesosy, mankalaza anao eo anoloana izany fahasoavana nomenao azy izany, eo alohany izany fitahiana sy fanambinana izay nomenao azy izany. Namakivaky taona maro eo fa matoa tratryty fotoana ity izany fifaliana nomenao azy izany dia famindram-po avy aminao izany. Ka dia mandravaka an'izao alitaranao masina izao izy, homarika hita maso ny fankasitrahany anao, na dia tsy mendrika tokoa aza ny fahatsarana izay nomenao azy ireo. Ankehitriny Jesosy novakina teto ny anaran'ireo mpanomponao ireo. Ao ny mangataka fahendrena tahaka ny Solomona tokoa Jesosy. Ninona nangatahany dia ho ianao satria nangataka fahendrena ianao dia homeko anao na izay tsy nangatahanao azy. Ka ireo mpanomponao ireo Jesosy hanome fahendrena azy ianao, azahoany miatika izao fiainatsarotra izao mba ho mpandresy amin'izay rehetra ataony izy. Ary dia raha misy Jesosy tsy salama, hanome fahasalamana ianao satria izany no rena aminay olombelona. Ny mpianatra Jesosy mbola homenao saina
araka ny ten'Andriamanitra teo hanoro lalana azy ianao amin'izay rehetra tokony andianana mba tsy ho diso lalana izy. Ary ho tafita amin'izay fianarana ataony izy. Ao ny efa miasa hisondrom-boninahitra amin'izany izy. Ao ny tsy manana asa hanome asa azy ianao. Ao ny tokantrano hanjaka ao ny fitiavana Jesosy. Fa rehefa ny fitiavana manjaka ao dia ao ianao Andriamanitra dia inona tokoa nampahory Jesosy rehefa tafaraka aminao ny tokantrano mpanomponao dia mangataka izany amin'ny anaranao izay Jesosy. Ary indrindra moa Jesosy ny fanompona araka ny tenin'Andriamanitra teo koa ao ny fitondran-tena Jesosy mba hitondra tena mendrika ny filazantsara anao ny mpanomponao rehetra Jesosy malala. Fa izany ny takinao aminay ary mba hanompo araka ny antso-mpanompona izay nentsoina koa ny tsirairay avy Jesosy satria tsy nety an-tany ihany ange ny tanjona Jesosy fa ao koa ny satro-boninahitra fiainana izay tsy maintsy andraindrainay. Ka dia mbo tonga amin'izany ane reto mpanomponao reto Jesosy na nanoratra na tsy nanoratra Jesosy na tsiaro izany fahasoavan'izany androany dia tsy ho diso anjara aminao. Toraka izany koa izay fiangonana dia amin'ny anaranao Jesosy nangatahana izany vavaka izany sotra betsaka Jesosy io. Amen. Mazotoerana isika. Anao fanatitra izao, fanatitra izay ho atrehan'i Jehovah aminao androany. Tapitra ny taona, inona no ahavalinao an' Jehovah no ny soa rehetra nataony taminao. Rozanao tsy soa dia aza manao. Raha tezitra amin'Andriamanitra anao tezera, aza manao fanatitra mba hatezitra an'Andriamanitra. Rakitra voalohany sy ny faharoa dia aorianan'izay procession. Isayuri
dia faly miarabantsika rehetra vahoaka an'Andriamanitra amin'izao alahady andro tsara izao ary manona ny fiadanan'i Jesosy Kristy ho amintsika tsirairay avy dia toy izao indray ny raharaha eto amin'ny fiangonantsika. Ny vaky teny izay iraisantsika anio alahady dia ao amin'ny Isaia 3:20. Avy amin'ny dekona anatanteraka ny aladin'ny dekona ny fitandremana taninan'Andrano ny alahady 10 Desambra 2024 ka toy izao ny fandaharam-potoana amin'izany ny alarobia 9 Desambra misy ny fivarotana 14 gilasy, ny alakamisy 7 Desambra amin'ny rora sasany fianarana soratra masina miaraka amin'ny pasteur Iraka Rakotomalala Benaivo filoha lefitry ny Brofobe. Ny zoma 9 Desambra kosa misy ny fizahana maso ary ny asabotsy 7 Desambra fizahana maso ary fivarotana 14 gilasy dia manantena ny fifanontronana. Avy amin'ny mpamakilainy Madagasikara ilazana isika fa ny mpamakilainy Madagasikara fivondronana voalohany dia anatanteraka ny Assemblée Générale ny 10 Desambra ao amin'ny FPVM Taninan'Andrano 3e étage salle 314 manomboka amin'ny rora tolakandro izay anasana dekona pia ary ny Braoni F7. Avy amin'ny vondrona zazalahy Mimayany izy ireo vondrona zazalahy dia maneho fisaorana antsika tamin'ny fanotronana sy fanohanana nandritry ny herinandro-bokatra izay nitanterahan'izy ireo ny 20 Novambra ka hatramin'ny 9 Novambra lasa teo. Jesosy Kristy anie amaly fity anareo. Avy amin'ny F7 ao anatin'ny fankalazana ny andro naterahan'i Jesosy Kristy dia indro atolotra antsika ny fandaharam-potoana ny F7. Alahady 10 Desambra ho an'ny sampana hafafi, ny talata 12 Desambra Gaetama, alarobia 13 Desambra Tabita Nehemia, alakamisy 14 Desambra Fefy, zoma 15 Desambra ho an'ny Lampy, sabotsy 9 Desambra SL4, alahady 17 Desambra ho an'ny Nisa, alatsinainy 12 Desambra ho an'ny Katezo, ny talata 17 Desambra ho an'ny vondron'ny mpampianatra, ny alarobia 20 Desambra SDKVM, alakamisy 12 Desambra ho an'ny MIM, zoma 12 Desambra Kateza, ny sabotsy 13 Desambra ho an'ny sampana fanantenana, ny alahady 14 Desambra ho an'ny CFF ary ny alatsinainy 15 Desambra kosa dia ho an'ny Azo Noely. Ny fanokafana ny fankalazana dia ho tanterana ny asabotsy 7 Desambra amin'ny 10 ariva izay andraisan'ny sampana velona rehetra eto amin'ny fitandremana anjara. Koa efa vita ny rakitra dia atolotra izany. Ay procession azafady. Sotra tompo. Samy mieritreritra ary amin'ny hira 7 amin'ny boky hirantsika. Raha io tena mamy ny fokony eo aniranao ray. Indiny ny farany. Raha io anilanao ray. Feny soa rehetra. Raha io raha saraka anao zany tena loza tokoa. Zay andininy voalohany sy ny faefatra tsangantsika. Ra
zany fandrinay Jesosy mba ho anilanao zay na de ty ray volany ty ihany sisa tsy fantatry ny avoakan'izao fa nitafasaraka anao loza voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia basina Jehova tompony maro enika rehetra petraksika rehetra vehivavy azadiny ny poketra nareo betsaka ny mpanalany ao anatiny avy amin'ny sampana lehilahy kristianina ilazana isika dia konina mpiambana rehetra ao amin'ny SL4 fa ho tanterahana ny asabotsy fa 6 desambra ho avy izao ny fanavaozana ny brosy ny komity ny SL4 ny fotoana dia manomboka amin'ny 2 ora ao amin'ny salle 304 avy amin'ny Gaetam ilazana isika fa ny Gaetam dia anatanteraka fifidianana brosy komity ny alahady 3 desambra amin'ny 2 ora sasany no anatanterahana izany ao amin'ny 2e étage ko antsoina ny dekona mpiany sampana Gaetam ho tonga amin'ny fotoana io avy amin'ny Gaetam ihany ny filohan'ny komity ny faharoapolo taona mpikambana rehetra Gaetam dia misaotra eram-po-eran-tsainantsika rehetra izay tonga ny ara-paly sy nanome voninahitra azy ireo tamin'ny fanokanana ny FPVM full point izay tsangambaton'izy ireo avy amin'ny mpiasa-piangonana ilazana isika rehetra mpianakavy ny finoana fa misy ny opération glace eo tanterahan'ny mpiasa-piangonana etananandrano araka ny efa mahazatra amin'ny vidiny R1,000 ary efa azo vidiana amin'ireo mpiasa am-piangonana rehetra etananandrano na ihany koa ambrao amin'ny fiangonana madame Saoly na ny ao ambrao amin'ny fifoazana pasteur Erika na ao amin'ny fandraisam-bola amin'ny pasteur Marcelin na madame Lalatina izany bie izany ny fizarana ny glasy dia ny zoma 20 desambra sy ny asabotsy 13 desambra manomboka amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 4 ora tolakandro avy amin'ny kristianina tanora zokiny antsoina ny dekona voamera-piany brao sy ny komity mpikambana rehetra ao amin'ny sampana Katezo ho tonga amin'ny fivorimbe ho fifidianana fanavaozana ny brosy komity ny asabotsy 7 desambra manomboka amin'ny 2 ora tolakandro ao amin'ny efitra 316 avy amin'ny F7 antsoina isika brosy tompona andraikitra ny sampana rehetra ary mpilalao amin'ny taranja basket rehetra lasovavy ho tonga amonjy ny fivoriana maika ny alahady 3 desambra amin'ny 5 ora hariva ao amin'ny eto amin'ny rez-de-chaussée ho fandaminana ny fanatanterahana ny lalao présence obligatoire avy amin'ny sekoly alahady AG extraordinaire anio amin'ny 7 ora ao amin'ny première étage ko antsoina ny mpampianatra sy ny dekona mpia anatrika izany avy amin'ny braoany fifoazana ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny nahazahoana 13,91,300 ariary eo anatrehan'izany dia manatitra ny fisaorana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra nafoy tamin'ny fanomezana tamin'ny fanatanteraham-bokatry ny fifoazana izay nitanterahana ny 13 novambra dia isaorana ihany koa ny ray aman-dreny rehetra ny sampana rehetra izay nandray anjara sy ny andraikitra ihany koa tamin'ny varotra sakafo sy ny trondro ary ny fizahana maso ary ihany koa ireo namana mpandrindra ny sono sy ny azavana raha teo fihotazan-tsoa ny iraka rehetra makasitraka indrindra tompoko ilazana isika fa ireto mpitandrina manaraka ireto dia natanteraka ny alahadin'izy ireo ho an'ny pasteur Rakotoarso Jean Rodin ny asabotsy 6 desambra amin'ny 10 ora porte 318 pasteur Rakotondrajona fanantenana ny alahady 10 desambra amin'ny 10 ora sasany ao amin'ny 2e étage
pasteur iraka herizora tsy andavana ny alady 10 desambra amin'ny 2 ora amin'ny FPVM Kadimanga. Pasteur Randrianary Soa Andrianary Fetra ny alady 10 desambra Tomima Fort Dauphin. Avy amin'ny vondrombavaka kely faritra fitahina. Ilazana isika zanaka pelesana kely faritra Ampaindralambo, Ambatolava, Ambato Mahamanina, Masoandro sy ny manodidina ho tonga ifanotrona ny alady fankasitrahana ny hira izay ary malala tahina Arivelo ny alady 10 desambra manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina. Dia reto indray ireo zanaky ny fiangonana iroso amin'ny tokantranomasina. Andriamatoa Andrianoelson Aja sy Ramena Sansaoly Ankilany, Rabary Manana Albert sy Rahantamalala Mirindra Sobola Tinandany dia faly manasanareo anotrona ny fisoratana sy fanamasinana ny fanambadiany zanany Iando Andrianoelson sy Tatiana Miobo manana sombiniana sarobity izay ho tanterana ny alakamisy 7 desambra ary ny fanamasinana kosa dia ao amin'ny espasy Sanofy. Andriamatoa Rakotondrazafy Honoré sy Ramatoa Zanamanalina Loeline Landaniny, Andriamatoa Solarson Désiré sy Ramatoa Vololona Somarietta Ankilany dia faly manasanareo anotrona ny fanamasinana ny fanambadiany zanany Rakotomanalina Rojo sy Ralova Arsoa Anitra izay ho tanterana eto amin'ny fiangonantsika ny Zoma 20 desambra amin'ny 12 ora. Ramatoa Vao Arivelo Blandine Andany Ramatoa Zafindrangaly Yvonne Marie Ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadiany zanany Rakoto Manana Iandry Lalaina Serge Thierry sy Andria Mananoro Soafara Miandrianina izay ho tanterana ny sabotsy 7 desambra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 10 ora maraina. Andriamatoa Andrianary Jaona Solofiniana mivady andaniny, Andriamatoa Andriamary Janvier mivady Ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadiany zanany Andrianary Jaona Ravo sy Andriamamy Jaona Miaina izay ho tanterana eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 9 desambra amin'ny 10 ora maraina. Andriamatoa Razana Soa Noeline, Razakary Manana Justin Vao Malala Farany Aina, Rakoto Arsoa Yvon Charles, Vao Armanga Noasina Valsoa, Andany Rasoa ary Malala Janine, Rakotiniana Janot Alain, Lalaina Artsoa Nirina Anitra Valérie Ankilany dia faly manasanareo anatrika ny fanamasinana ny fanambadiany zanany Rakoto Arsoa Fitahina sy Lalaina Artsoa Stéphanie izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 9 desambra amin'ny 12 ora maraina. Andriamatoa Andriamidona James, Andriamatoa Miaritsoneve Jean, Ramatoa Vao Arsoa Marta Ankilany, Ramatoa Manantena Soa, Ramatoa Zafy Mana Janine, Andriamatoa Andria Penimanana Lantoniaina, Ramatoa Soarnoro Hermino dia faly mampandrehanareo anatrika fanamasinana ny fanambadiany zafy ny zanany Benja Andriamamonjy Soa sy fitiavana Mino Miary Lanto izay ho tanterana ny asabotsy 9 desambra amin'ny 12 ora maraina eto amin'ny fiangonantsika amin'ny première étage. Andriamatoa Rakoto Vao Miljon Prospera mivady, Ravelona Tandro Jacqueline, Ramatoa Eliary Manana, Andriamatoa Jaonary Manana Oliva Dieudonné mivady Ankilany, Andriamatoa Randrianary Vony Lalasoa, Andriamatoa Randrianary Vony Maminirina mivady dia faly mampandrehanareo ny fanamasinana ny fanambadiany zafy ny zanany Rajaonary San Toavinirina sy Andrianary Vony Fi izay ho tanterana eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 2 ora tolakandro. Andriamatoa Zafindrabe Fentsoa Daniel, Ramatoa Jaonary Manana Hery Malala Eliza Andaniny, Andriamatoa Zavitsalama Ramatoa Razana Joary Pauline, Andriamatoa Zafimbelo Herisolo, Ramatoa Zavitsalama Olivia Ankilany dia faly mampandrehanareo anatrika fanambadiany zafy ny zanany nomena fandresena sy Razafimbelo Niavo izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 9 desambra amin'ny 7 ora maraina. Raha misy mahita tsy mamety fanamasinana sasany amin'ireo fanambadianareo dia aoka izy anatona ny Ray Aman-dreny mpitandrina. Filazana manjo dia reto indray areo mpanompon'Andriamanitra izay nodimandry. Rakotondradrao, Rakotondrajoa, Setania,
dia nodimandry ny 4 novambra rehefa mivahiny 7 taona teto an-tany hoy ny zanany 5 anadany vadiny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia efa voalevina ny alahady 9 novambra. Rasolo Arsan Gilbert dia natsonondray ody any aminy ny voalohan'ny volana desambra rehefa mivahiny 20 taona teto an-tany hoy ny vadiny solotena mpiandro Madame Rasoary Manana Charlotte mpiandro promotion sambatra mpampianatra ny zanany ny fianakaviana manontolo. Ny nofiny dia hiala ao Ankady Bevava ny alahady 3 desambra anio alahady amin'ny 10 maraina ary anoesam-boninahitra an'Andriamanitra ny Ankady Bevava ihany mialohan'ny anasitriana ny nofiny. Fisaorana misaotra ny ray aman-dreny eto amin'ny FPVM sy ny mpiara-miasa amin'ny rehetra ny dekona ny groupe 4 ny fifoazana promotion any fetra promotion fandresena sampanankadezo ny STKVM sy ireo namana sy tapaka ny dododo ny tondram-bavaka sy nakahery ny fianakaviany tompoko lara andrianjanaka Janolo olona sy mpiandry aina ny fetra. Andriamanitra fiadanana ane ho aminareo, sotra betsaka indrindra. Dia misy ihany koa ny fararakitra avy amin'ny fianakaviany tompoko vavy Iraka Ran'Orondray Benoeline 75 000 francs. Dia toy izay ny raharaha eto amin'ny fiangonantsika. Dia iroso amin'ny famakiana ny voady. Jesosy ity ny fanatitra avy amin'ny ampafolo-karena tolotra anao vola 2 ariary. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy noho ny fahasoavana sy ny fitahiana ary mbola apetraka eo am-pelantananao ny tokantranonay ho vita soamantsara taratasy ny tany nanolotra izy vola 2 ariary ho an'ny voninkazo. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitahianao mangataka fahasalamana aminao Jesosy dia ataovy mandroso ny orinasako vola 2 ariary ho an'ny dada. Tsy misy soratra vola 5 ariary. Sotranao Jesosy fa nomenao tombonandro mpavelomana vola 5 ariary. Ity Jesosy ny ampafolony tamin'ny hofatrano vola ianao Jehova Tompo no natao ariary ho an'ny pastera any mba ilaza ny asa rehetra. Ho an'ny dada 20 000 ariary ary ho an'ny pastera any ambanivohitra 16 000 ariary. Jesosy io misaotranao indray
Jesosy itiny Milanao mangetaheta nao ny fanahy
midina jesosy midina ty anafika anao mba hafaoa mba hianitraoa mba hamindrao fo ka meteza jesosy amboary ny foko Batefeu jesosy ifokoity batefeu famolamany mora miova mora mivily toko ampianaro a jesosy akato maratsano a jesosy maratsano avy jesosy maratsano afanofonino maratsano fanofonino toetra tsy mendrika ananako iretoetra tsy mendrika ananako hahafokyo ianako avoko milanao a jesosy ako milanao amangetahetajesosy milanao a mangetahetana milanao ny fanako milanao a jesosy milanao a mangetahetaanao milanao a mangetahetana milanao ny fanako ka mavangely milanao ny fanako milanao ny fanahy kambavany kumeteza handayanani milanao ny fanahy kambavany kumeteza handayanani omena ny pasteur fanantenana Betsuku na ekenao antsitrapo utungeti Noeli anshuni fiuvampu manjesila achatuku vamahasu Fanaunufu Tiutupuina fahanupu Hamunsianai Noeli Hamshua magianau Nituka chanu nyulunau Sinifunai Simenzikai anchanuna Hakuna Jesús ni chanuku Mafemu zumba kasilutu Malutu ane Jesús ni fuku Kandefa chano numbi asamune kenau Patarina Hatau fitu ila chano numbiau Simenzikai anchanuna Hakuna Jesús ni chanuku Mafrenu zumba kasilutu Malutu ane Jesús ni fuku Kandefa chano numbi asamune kenau Pantarina Hatau fitu ila chano numbiau Tsy mendrika ny antsanonao akory ny Jesosy toetrano ny foko fa feno rombaka asany maloto ane Jesosy ny fokony mba ataovy manana anjara tolaitraninao ngao fangio a Jesosy Ave aminueli tuizao no anjo anavao sanao
ty haide na defa lafonony ditra de mbola tsangana hoita tramiovavo riana faefatra 28 any fitambarany voady androany zany a 196 any voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Vita daholo ny procession dia reto zavatra reto aloha tiako lazaina aminareo misy ny nofo rehetrarehetra ny akabiazany ato aloha dia tsy dia ilaina loatra dia tsy teneneto zany. Za tataosa namelanina raiko tany lehibe any atapitendrombohitra any mariko fa isaka izay mivavaka any aho a dia mahazo valim-bavaka fona ary tena mbola madio sy masina itoeran'io satria ny ray aman-dreny sy ny fianakaviana taloha izay tsy salama dia makeny dia sitrana eny fa na dia izaho aza narary mafy voan'ny aretina aty sy tandomerina be ary dia tena boka ny vatako manontolo dia natory teny atoerana mihitsy aho fa tao anatin'ny alakininina mandra-parain'ny andro dia gaga aho fa nadio ary sitrana ankehitriny nefa dia te iompoko soa eny amin'ny toeran'io a kanefa ny ray aman-dreniko taloha efa nanafatrafatra fa tsy azo rompiana kisoa toeran'io ka ina no ataoko hitanao tsara fa masina zany io toeran'io aza ompiana ninninninninina eny toerana fivavahana ihany zay za dada nanofona tatarondro mivady ozy ny fanenjika ny anankiray no mantsimaitsa ny anankiray manga ny loha so dia tsy tarondro zany fa tanalahy eritrereto tsara anao na tarondro ngengezabe ary tsy tsy mivaloko zany izy jereo tsara aloha izy fa tsy maintsy mihinana anio ianao a fa arary anao dia ho faty voan'ny kansera raha fa tsy mihinana anio za le dada le mpiandry troisième année efa nanoratra tany a tsisy tiako tsoa lay filerana ataoko matahotra aho fa mbola noho ihany raha ny tena izy a dia tena nieritreritra ny tsy hanohy intsony a nefa iza tsy tia hanapa-kevitra amin'ny lohako fotsiny teo aloha dia tena very levitra tanteraka dia mivavaka mibebaka raha izay
dia nataoko tamin'ny loko aloha no nanontaniako tamin'i Jesosy, inona ny tiano ataoko fa tena very hevitra tena nofy aho nisy fotoana hony tao amin'ny tsena dia nisy mpivarotra akanjo marobe no ny jery le akanjo aho dia saika haka iray fa ho izy tamiko hoe 3000 francs oneny analay ny 3000 francs dia lazaiko anao fa raha tsy piomana ianao midira piomana aingana io nanao fa vita ny fitsarany tsy hamaly anao mihitsy Andriamanitra raha tsy tanterahanao ny tenany miditra piomana ianao ary mety piomana ianao fa tsy mianatra dia efa milatsaka sahady ny didy fa tsisy dika ny fianaranao ataonao tsy miaino aroa zay lazainy za tatany hoe namonjy événement tato am-piangonana ondry zasy ny olo tiako dia efa nirava amin'izay dia andeha akany amina parkina akafiary zay dia nanome peratra alliance sy vola 25 000 francs izy nataoko tanaty boîte cadeau dia tonga tany amin'ilay parkina ihany aho dia nanome ny hira 25 000 francs ozy dia hira fahafiry zany 250 momba ny hoe ataovy batiste zazy ty mieritrereita tsara aloha tany io daholo ny lehibe vita batiste sa tsy vita ny afatra Jesosy dia hoe raha tsy tsaroanao zany tsisy niteny aminao ny avanao Jesosy mihitsy no niteny hoe alao manao indroa rehefa tsy tadidy zay tsy misy izy mitady aminao izy fa tsisy nininina azo atao mihitsy na ianao atao batisa na ianao miditra piomana satria fanolorantena daholo ho an'Andriamanitra na ny batisa na ny mpiandry farany an'zadadana nove nahita vola 70 000 inon'io zao hira momba ny fahafatesana beba malaky ianao dia mibeba fa ho avy aminao ny fahafatesana atoato raha fa tsy henonao anao zany dia efa milatsaka ny didy so mifametsiny rehefa aveo zay hanolotra ny rakitsika dia hanolotra ny tsodrano tsangantsika rehetra tena mamika anao Jesosy na maditra za teneninao kapohanao tena mamika anao faraparany amin'ity taony ity samy mibebaka yavana kisay toko doni chava boa riraitsito sina mani araka iuna befia tenausi pamitra tublebe si manakeriana nefatenina sanao inapana si ankerere fa tena sitrapo noni anaoko nizuako Sambata tetika pamandana nanaua tujuju yena piaria sal
Teka ho amin'ny tompontsika. Zay ny vita Jesosy, zay ny vita. Latsaka ny didinao, ny angatahako aminao mba mamindra fo farany mba tsy ho very zay, satria ny vidinao lafo tamin'ny ranao. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova ny maro endrika voninahitra tany rehetra. Amen. Tanteraka tokony izany narana rasin'ny zanaka ary fanahy masina. Amen. Teny mpandray sisa no mijanona. Sa
re havana malala rehetra ao amin'ny tompo ampitombona aminareo any ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Alahady 7 volana Desambra taona 2024 alahady fandraisana fanasan'ny tompo farany amin'ity taona ity izay taona amin'ny fibebahana farany ho antsika FPVM. Mba izao fandraisana fanasan'ny tompo izao ry havana dia ny temy mandrakariva Jesosy Kristy tompo. Ampahafantarin'ny olona fa tsy zavatra mora simba fa lafo no nividianako anareo teo am-pelantanan'ny Satana. Ikikika ny tompo rehefa mifantsika teo ambony hazo fijaliana raha azo atao raha eo dia sory amiko ity kapoaka ity kanefa aoka tsy sitrapoko no atao fa nisitraka ao Andriamanitra na fo ny ainy Jesosy ry havana hanavotana antsika. Mivelatra eto anoloantsika ireto fanasana masina ireto. Ny tompo dia miteny mandrakariva hoe ny nofoko ny tena fihinana ary ny rako ny tena fisotro fa izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako ny tompo no manana fiainana mandrakizay. Kanefa mba tsarovy aho na oviana no mihinana sy misotro ianareo. Andeha tsiaro ny tompo isika ry havana indrindra fa izy vao omby teo ambony hazo fijaliana hamonjena antsika hanavotana antsika fa no ny fitiavana antsika dia nalatsa ny rany fanadiovana amin'ny fahotantsika sy ho fanasana ny herintsika. Mba sainao ange sao tsy mba fantatrao ny zava-dehibe nataoko ho anao hevery ka lazao izay mba vitanao. Ilarakira 3:50 sy 300 andininy voalohany sy faharoa nataontsika eo am-pitsanganana ahatsiarovantsika izany namonjen'ny tompo antsika izany. Itsangantsika ry havana. Aoka iondrika ivavaka isika ry havana. Mitera sy manome voninahitra ary mankalaza ny anaranao izay ry tompo. Lay tompo Andriamanitra
tsy miovatra amin'ny taloha, tsy miova kehitriny ary tsy miova ratr'izay. Mbola tianay zanak'olombelona ary mitana ny fanekena mandrakariva hoe fitiavana mandrakizay any amin'ny tiavako anareo hoe izany nampaharetako famindrapo aminareo. Misaotranao zahay Jesosy io amin'ity fotoana ity izay raisanay latavatra aminao eto amin'izao toerana masina amin'izao volana faharombony folo amin'ity taon'ity izao. Mivelatra eto anoloanay reto famataranay reto ry Tompo. Mofo mivolavolain'ny tanan'olombelona ihany novidiana tany amin'ny mpivarotra ny fangaroaro teny tontolo eny. Mangataka aminao amasino zany ho tenanao Jesosy Kristy Tompo. Amasino koa zao siro zao fa novidiana tany amin'ny mpivarotra ihany nafangaro tamin'ny rano fa amasino rana. Amasino ary mofo tenanao ary amasino ny siro orana. Ary reto diakona mpiara-miasa aminao andray anao voalohan'ireo Jesosy. Hitondranao eny amin'ny olona eny, olombelona tahaka amin'ny olombelona rehetra nefa. Mangataka aminao raha kofa mivoninahitra ao mba ho masina hatrany etapon-doka hatrany am-paladia. Ka raha mitondranao eny amin'ny olona izy dia ianao no hitan'ny olona mirapiratra eo amin'ny fiainany. Ary resy lahatra ny tsirairay. Fa tsara ianao sady fanao mitsara eo amin'ny fiainanay. Ary zahay mpandray mifanasan'ny Tompo tonga eto amin'ity toerany ity androany Jesosy. Olombelona mpanoty izahay, tsy mendrika akory Tompo, na dia ny anoroka amin'ny tongonao masina. Mangataka aminao anefa amasino hatrany etapon-doka hatrany am-paladia, mba ho masina araka amin'ny teninao. Fa ianao dia miteny mandrakariva hoe aoka ho masina ianareo, fa masina ao Jehovah Andriamanitra reo. Mba tsy hanameloka anay ny fihinananay ny tenanao, sy fisotronay ny ranao, fa masina anay tsirairay avy zany amin'izao fanondraisana farany amin'ity taon'ity izao. Dia masino mandrakariva zahay Jesosy. Misaotra indrindra Tompo, atolotra ianao mitery sy ny aja ary mivoninahitra. Saotra mpamonjy eo. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Fa Jesosy Kristy Tompo riavana tamin'ny alina iny izay namadia anazy, dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka ho izy ity ny tenako izay zaraina ho anareo. Izao natao fahatserovana na oviana no mihinana ianareo. Ary tahaka izany koa ny kapoaka rehefa avy nihinana ny Tompo dia hoy izy, ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako, izay alatsako amin'ny maro famelana ny elokareo. Izao natao fahatserovana na oviana no misotro ianareo. Fa na oviana ianareo iny Tompo no mihinana itony mofo itony ary misotro amin'itony kapoaka itony, dia manambara amin'ny fahafatesako ianareo mandra-piaviko. Amen. Hoy ny Tompo indro efa voavoatra ny zavatra rehetra ka asaony olona ho amin'ny fanasana. Eo am-pizarana ireto famantarana ireto eny amintsika eny ary riavana nondeha hanaovantsika ny laharan-kira 720 ao amin'ny fiarahana protestanta. Tena sambatra sy mahateo ty izay masina madio fisainana fa miara-dalana mifankaty amin'Andriamanitra fiainana. Tena sambatra sy mahateo dia zay masipoma dio fisainana fa miara-dala na mifankatia
aminandriamany trafiainana masina tokoareneto tianay ho masina saina tena sy fanaka iainandanitra tokoa no samtarinisa mino sy mano indro mampahery matoko indro mampahery masina tokoa alanisatany velo sabatso masina tokoa reneto ianay ho masina saina tena sy fanaka iainandanitra tokoa samtarinisa mino sy mano ho alaviry ny fitaoman-dratsy ho alaviro ny fitaoman-dratsy ny fisakazana tsika masina manikiny tompo tiolotsonitapi mahatio fanifa nai masina masina tokoa reneto dianay ho masina saina tena sy fanaka fiainandanitra tokoa no santarinisa mino sy mano miara lalana amin'ny Jesosy miara lalana naminy Jesosy fanifahavalo namonjaka isureseny toetramanio sina awalatiro sy ny fotaka masina tokoa reneto dianay ho masina saina tena sy fanaka iainandanitra tokoa no santarinisa mino sy mano tamin'ny taona 70 tany ho an'ny riavana tao aorinan' Jesosy Kristy Tompo nigadra patorana tany Roma ny apôstôly Petera noho ny filazantsara notoriny ny amin'i Jesosy Kristy Tompo. Nisy tabataba ndray andro tao amin'ny tanànan'ny Roma vaky ny fonja nitazonana andry Petera. Occasion ty ozy Petera ialako sy androsirako ato anatin'ny fonja
nialy izy rehefa nahafaka ho lalana sabo 1 kilometatra miala amin'ny tanànany Roma. Matazana olona iry alavidavitra ery manjavozavo tao manatona azy. Rehefa niakaiky. Akory ny ataran'i Petera rehefa tonga teo aminy fa Jesosy Kristy Tompo no milanja ny azy fijaliana indray manatona azy. Hoy Petera matseny Tompo, fandaho aiza indray ianao ry Tompo, fanga ianao tsy efa any amin'ny lafa amin'ny voninahitry ny lanitra no miverina mitondra ny azy fijaliana indray. Teo Jesosy tamin'ny Petera hoe, andeha omboana indray mandeha amin'ny azy fijaliana, fa tsy nijoro vavolombeloko ianao, tsy natoky hatramin'ny fahafatesana, fa niala tamin'ny fonja zay nitazomana anao. Nifona sy mibebaka tamin'i Jesosy Petera ary lasa nitolo-batana niverina tany am-ponja. Ary rehefa tonga ny fotoana hanamelohana azy omboana amin'ny azy fijaliana dia izao mifangatahany hoe, rehefa manombo amin'ny azy fijaliana ianareo dia ataovy mitsotsorika any ambanin'ny lohako mba tsy hitovizako amin'ny Tompo. Ry havako, taketsika Jesosy Kristy Tompo ankehitriny, mbola hivevaka eo anatrehany, mbola misy 20 andro zany taona amin'ny fibebahana faran'izany, mibebah ry havana eo anatrehan'i Jesosy. Miala amin'ny ratsy fanao, manatona azy, fa zay manatona hoy ny Tompo, tsy mba misy ho laviko mihitsy. Andetsika natateraka ny hira fito amby 70 amby 300 ao amin'ny firana protestanta ihany, 7 amby 70 amby 300 ao amin'ny firana protestanta. Tsy mba hisy tonga ry an-danitra raha tsy mandrombaka tokoa ny mpiady tsara izay maharitra no andray anjara lovasoa. Tsy mba hisy tonga ry an-danitra ny mpiady tsara izay maharitra, no andray anjara lovasoa. Ety aritery ny vavahady aho, kely sy mideza ny lalana makao, nefa asa kivy riavako izao, fa izay mamilaina teo be. Maro no mitady sakana anao, ho ambatoery ny sakaisa, mba reseho mafy ny fahavalonao. Ketsy izy ireo kamay, izay rehetra naman'izao tontolo izao, dia velao fa mamandrika anao. Aoka mba Jesosy mifaly anao, mifaly anao tokoa.
satro voninahitra tsy ho asinao. Raha tsy katsahanao tokoa fa every kosa ny fifalianao. Raha tonga ao an-dapasoa fahita maso ny tompo ianao. Ka hifaly amin'Andriamanitra ao. Fa miomana rery sakay zao. Fa hifaly ao am-pitsarana. Eny tany soa tsy mba ho hitanao. Marina tokoa ane izany. Ka ny ao an-danitra tsy ho azonao. Raha fakapatika fintany. Raha tsy matokony tompo ianao. Dia elo afo no anjaranao. Fa miverena fa ny mpanafitra ao. Vonina handray anao mihitsy. Andery havana ny manao fanekena amin'ny tompo isika. Fa Jesosy Kristy tompo miany amin'ny lampam-voninahitra Andriamanitra any araka amin'ny voasoratra any amin'ny Apokalipsy 7:7-8. Dia miteny amin'izao hoe iza moa ireo miakanjo fotsy lava ary ahaizana ny voany. Nisy feo mivoaka vao ny lampam-voninahitra Andriamanitra nanao hoe ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjony nosasany sy nofitsiny tamin'ny ranony zanak'ondry. Zay manadio ny fahotany amin'ny ranony Jesosy Kristy tompo ihany ry havana no andova fiainana mandrakizay. Andehantsika anao voady aminy hoe anao atompo, anao ankehitriny, anao aratra izay miala ety ambonin'ny tany mbola hanompo anao. Amando alegria, papaka,
Ako fantatrareo ary zao ny apôstôly Petera fa tsy zavatra mora simba tahaka amin'ny vola fotsiny amin'ny volamena. Nentina nanadiovana anareo tamin'ny fitondran-tena adara izay azonareo tamin'ny netin-draza. Andrasony Jesosy Kristy Tompo toy ny rano zanak'ondry tsy misy kilema sy tsy misy pentimpentina. Ary jereo ny azo fijaliana hoy ny apôstôly Paoly. Fa teo ny nanavotana anay. Teo amin'io azo fijaliana io ihany koa ny nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy ianareo. Ary teo amin'io azo fijaliana io Jesosy Kristy tompontsika, lay mpamonjy atsika, lay tsy mitsahatra mivavaka fa mandraka ankehitriny mbola mandohalika eo ankavanan'Andriamanitra ray no ny amiko sy ny aminao. Teo amin'io azo fijaliana io izy ry havana no nanao ilay vavaka mezinezina manao hoe mamelany elony ray eo fa tsy fantan'izay ataony. Amen. Manatonao ka miondrika hanoroka amin'ny tongo masinao izaho izay olona tsy mendrika ary Tompo havaozo ho anao. Hitsangantsika ry havana. Itiny tenako ny Tompo izay zaraina ho anareo. Raiso, hano, fa tsy miova hatramin'ny taloha, tsy miova ankehitriny. Fa za rehefa ty dia tiany hatramin'ny farany ho Jesosy. Ary zao natao fahatsiarovana na oviana no mihinana ianareo. Misao razy ao am-ponareo. Misaotranao zahay Jesosy io. Misaotra betsaka ary Tompo. Fa tanteraka amin'ny tenin'ny soratra masina hoe misy manana fitiavana lehibe ny mihoatra noho izao dia ny mahafoy ny ainy hamonjy ny sakaizany. Ao anatinay ankehitriny ny tenanao, hanome anay izany, hanome tanjaka anay izany, hiaro anay amin'ny asan'ny devoly Satana izany, ary ahatonga anay olom-baovao ray araka amin'ny voalazan'ny soratra masina. Eo tanteraka aminay ny teninao Jesosy, mba hahafanay hijoro vavolombelonao eny tontolo eny hoe satria velona dia ho velona koa ianareo. Saotra zoko malalo noho izany fitiavanao izany. Saotra Tompo. Amen. Sotroinareo rehetra ity hoy ny Tompo, fa ity no rakodiany raha mifanekena vaovao, izay alatsako amin'ny maro famelana ny elokareo. Izao natao fahatserovana naoviana no misotro ianareo. Jesosy io, tsy mba nilainao ny rano zanak'omby lahy,
na ny rano zanakosy na ny rano zanakondry na ny rano voromailala fa ny ranao ny nalatsakao teo ambony azo fijaliana ry tompo fa nadiovanao ny fahotanay ho fanasana ao ny elokay rehetra mikorina ao anatinay ankehitriny ny ranao Jesosy hanadio anay tokoa ane zany hamafa amin'ny fahotanay hanadio ny elokay amin'ny fahasalamananay fa mahery ny ranao Jesosy Kristy tompo raha nisy tsy salama tonga eto hositraminy zany ranao zany fa mahadio ny loto rehetra ty anatinay ny ranao dia hiaro anay ianao amin'ny asan'ny devoly Satana ampianatra anay mandrakariva ianao ry tompo ahatonga anay bebaka hanatona ny azo fijaliana misaotra indrindra Jesosy misaotra indrindra tompo fa tsy nataonao mpanompo intsony izahay fefa nataonao hoe sakaiza Jesosy sakaizana Jesosy ana na sandratra ho anao zany ry tompo fanomezanay voninahitra ny anaranao irery any voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery any aleluia masina 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 Jehova tompony maro eniky mivoninah amin'ny tany rehetra amen dia tanteraka tokoa ane zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina amen mipetraka ny fiangonana eo ampanangonana ny kapoaka sy ampanaovana amin'ny fanatitra no izao fandraisana fanasan'ny tompo izao ny sampanaka etamma no anatanteraka ira anankiray Ti azotao ni manotto purua aritime ti anchu i tu chi uluna siare na ampu e che non fa che tu ponau ti anirai a ti amansat tua cane fiannau de bula sai
Voalaza fa tonga tety ilay Jesosy sanak'Andriamanitra amozy ireo teranandisy anasitrana ry anatina lavo kanefa iandao de mbola zay andidikilika fampianobeny kaditsiny no sy mandao miantsoantse tanogedogedy oemody Voalaza fa fitiavana no fitaovanao fiandina tsara indrindra de namanao hiavana izarao sy razao ae amindra tandremosao ianao indray no mivavaka mandeha mamanankira aiandao ilay mahay no mivava matsatsy amsira enao ae sotra tompoko ho anareo amin'ny riana voalohany sy ny riana faharoa raha ohatra ka efa vita fanatazana amin'ny fanatitra sy ny fanangonana ny kapoka dia mba areto ny jiro famantarana azafady tompoko ry fandray mifanasan'ny tompo malala amin'i Jesosy Kristy tompo ny ray latabatra teto tamin'ity volana faharombony folo ity zao no afatry ny soratra masina ho antsika rehetra mpandray mifanasan'ny tompo araka amin'ny voasoratra ao amin'ny Jaona faharoa Jaona faharoa ny andininy fahaenina Jaona faharoa ny andininy fahaenina any amin'ny pejy 480 any zany zao mivakiny zany amin'ny anaran'i Jesosy ary izao ny fitiavana dia ny andehanantsika araka ny didiny izany ny didy tahaka ny efa renareo hatramin'ny taloha ihany dia ny andehananareo aminy mamdehana ry havana amin'ny didin'Andriamanitra dia hiaro anao zany tsy hatateraka fahotana ety amin'izao tontolo izao tsy misy reharehako afa-tsy anao Jesosy eo anao ny hery anao mihaja anao ny voninahitra 420 amin'ny firana fanampiny ny andininy voalohany ihany no ataontsika eo mpitsanganana miloha mivavaka sy ny tsodrano Sana
zavaka izy ianao no reharehanay tompo araka mivolazan'ny apôstôly paoly sanatry raha misy ataoko rehareha fa tsy ny azo fijaliany jesosy kristy tompo zay navombany zao tontolo zao tamin'ny azo fijaliana raha ny amy fa navomba kosa raha ny amin'izao tontolo zao misaotranao izahay nitera mankalaza manome voninahitra anao tanteraka somatsara izao fanompoam-pivavahana fidirana voalohany na rahana firaisana latabatra taminao izany Jesosy io tsy mba niherinay aneny natotosan'izany e tsy mba nitanjakay fa noho ny mpamindranao fo anay olombelona tety ambonin'ny tany apetraka am-pelantananao amin'ny fiainany tsirairay ry tompo mbola ho tahinao ho arovanao mandrakariva naiza misy mimpanomponao ho eo an'ila mifony ianao Jesosy ajereko ny ray aman-dreninay dada pastera Randraina Tandrosano Josefa tantanay izao fiangonana FPVM izao manoro anay ny lalana marina handovana amin'ny fiainana mandrakizay mangataka aminao a Jesosy meo azy ny hery meo azy ny tanjaka meo azy ny fahasalamana ary tanteraka amin'ny teninao hoe ny herinao ampidiana indray ho toy ny an'ny vory mahery dia jery azy sy ny ankonany ianao fanapana teny ianao ry tompo hijery anareo masoko anasoa anareo azay firenena entina eto anatrehanao angatahanay aminao ry tompo ny ela amin'ny vahoaka malagasy amin'ny fampotsampy fa izany tsy amonjenao ity Madagasikara ity ta eo izay rehetrarehetra manana fahefana mba hatahotra anao Andriamanitra mandrakariva fa ianao ny tena tompony fahefana na ny any an-danitra na ny tia-tany eny hatrany ambamin'ny tany aza reto vahoaka tonga teto Androany Jesosy ianao no natonony teto manana vavaka tsy ambaran'izaniza na dia mivady andefy mandro sy ny ankonany azy izy fa ianao nanambarany azy fa ianao no nisolo voiny anay teo ambony azo fijaliana ka raha hivavaka amin'ny mpanomponao mba henonao Jesosy eo na dia 2 minitra monja aza fona aminao a Jesosy raha manapaka amin'ny fifandraisanao amin'ny sakaiza tianao hiakatra any amin'ny lapa amin'ny voninahitry ny lanitra ny anjely ny ainy mivavaka nataonay teto amin'ity toeranyity androany Jesosy io omeo za rehetra nangatahany mpanomponao fa fampanantenanao ny hoe raha mbola tsy mangataka akory azy ianareo fantatry ny rainareo fa tokony ho anareo izany sotra soko malala sotra betsaka tompo dia apetraka am-pelantananao amin'ny fiainany tsirairay mianatra mbola toloranao saina fahendrena sy fahalalana miasa ataonao misondroboninahitra mandrakariva izay miasa amin'ny asany tanany ho ambininao amin'izany ry tompo ka ho tanteraka amin'ny fiaina amin'ny mpanomponao amin'ny teninao fa ataoko ho hita amin'ny olona mahasamihafa ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra sotra soko malalo rainaiza ny danitra ho amasinana eny ianaranao ho tonga ane mifanjakanao atao ane sitraponao ity atany tahaka ny any an-danitra menain'io ny anina sahaza ho anay ary mamelona melokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay raiza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy anao mifanjakana sy ny hery ary mivoninahitra mandrakizay amen dia ho tanteraka aminareo ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo raha mino an'izany ianareo Andriamanitra ny hamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka harovana avokoa na ny ainareo na amin'ny tenanareo na amin'ny fanahinareo mba tsy hanatsiny ianareo amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompo mahatoky izay ny antso anareo
anana firaisana amin'ny zanany. Aza matahotra ho iny tompo, aza merikerika foana, fa na dia mandra fahantitra ho ary tsy miova ho Jesosy, ary mandra fahafotsy ny volonao, zay aminy misahirana hikarakaranao. Sotra Jesosy io, sotra zoko malala, tolotrainao amin'ny dera, tolotrainao amin'ny aja, tolotrainao amin'ny voninahitra, fa fitomboa amin'ny mpanomponao kosa amin'ny fiadananao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ami. Alleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, enka ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Mahereza ry havana momba antsika rehetra Andriamanitra.
Na de utambazanazao tsy misy asoloko andao utanako atrany anao ry Jeso naiza naiza doisiay satria anao mahita sy mitay na de utambazanazao tsy misy asoloko andao utareko atrany anao ry Jeso naiza naiza doisiay satria anao mahita sy mitay Sisi ampiumai, sisi ampiemuchan, sisi ampisaranga. Jare, yeni nade yare pe. Sisi asulukuana. Dani pangkan mamane, ira saspileite. Sisi asulukuana. Si asulana rize sote Mawana madakiza duri. Nazuvy isoloky ianao ry Jesono efa toky hiaro atsy ovo rebireby mba tsy overy tsiko ilay voady taminao tsy so nazuvy isoloky ianao ry Jesono efa toky hiaro atsy ovo rebireby mba tsy overy tsiko ilay voady taminao tsy so Sisi ampiumai, sisi ampiemuchan, sisi ampisaranga. Nani
Yesu